Tsy nanambina anareo moa zany aloha Norbert ny kianja tsara tarehy etan'ny Carion iny a niodrika tamin'isa telo ohatra ny cheminot amin'ny baolina kitra ihany koa izay misy resy zay mbola ia iany ary tamin'ity farany ianaritsy ihany koa dia nalaza ireo fifidianana isan-karazany hitarika indray ny fédération anisan'izany no an'ny taranja fototra atletisme izay nafampana tokoa ny fotoana nanao satria dia naharitra adiny 8 sasany be zao izay fifidianana izay marina tokoa zany ramanambola tiana satria dia nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ary tany amin'ny 4 ora sasany ariva tany vao fantatra izay oflohan'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme lany oflohary Ramatoa Norilalao Andriamahazo Ramanatsoa taorian'ny fampiarana ny statut satria dia ligiparitra folo no afaka nifidy dia nahazo vato 5 avy ny kandida roa nandritra ny fidonana indromisesy taorian'ny fampiarana ny statut zany no naalany any Ramatoa Norilalao Andriamahazo. Tamin'ny 7 ora maraina no nanomboka ny fivoriana ho an'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme izay nitarihany zareo avy eo amin'ny fédération niaraka amin'ireo filohan'ireo ligiparitra. Nafana dia nafana ny adihevitra nandritra ny ora telo aloha dia zareo no nifandraisy lahatra tao anatin'ny trano fivoriana tao fédération ankilany zareo ligiparitra andaniny. Ireo kandida dia niandry taty ivelany izay ifaninana amin'ny filoha-lefitry ny fédération izay nitarika ny fivoriana. Ny mpanao gazety ihany koa dia nanaraka izany tsy tapaka taty ivelany nandritra ny fotoana lava dia lava. Tamin'ny 2 ora sasany dia nisintona ny fivoriana ka dia nivoaka ny efitrano zareo avy eo amin'ny ministera ny fanatanjahantena. Ireo filohana ligiparitra sasasasany koa dia nivoaka ny efitrano. Nandeha ny antso atarby etseroa nifandresy lahatra ny samy mpanohana ny kandidany avy ireo ligiparitra. Tany amin'ny 4 ora tanoany vao nisy ny marimaritra iraisana izay vao niroso tamin'ny fifidianana ny rehetra. Ka taorian'ny izany fandatsaham-bato izany no naalany any amin'ny Ramatoa Norilalao Andriamahazo Ramanatsoa tamin'ny fampiarana ny statut mifeny fédération sahala 5 mantsy ny vato ka dia izay zokony tamin'izy mianada ny rotsaka ao filoha reto no tafavoaka ho lany hitantana ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme. Ny problema voalohany zany a indresaka ligue analamanga zay zany a zirziry amin'ny hoe io ny ligue naverinay ny fifidianana dia io ny fantatray a ny ministera milaza hoe zay nazoko certificat de conformité ihany ny fantatray zay mandresy lahatra azy hoe tsy amin'ny atletisme tsy vita certificat de conformité ny critère ma olona afaka mifidy ma entité afaka mifidy anao dia nandeha ministera fanaveo miverina dia nafaka nandroso amin'ny toy ny programme izahay fa tena Ramatoa filoha raha jerena zany ny fidy ligue folo 5 no nifidy anao ny 5 kosa nifidy kandida hafa aiza ho aiza zany ny fiarah-miasanao amin'ireo ligue hafa amin'ny fampandrosoana ny taranja fototra atletisme eto Madagasikara. Tsy maintsy miara-miasa amin'ireo ligue ireo ka bon tsy mifidy anahy izy a safidy tsy misy olona terena izy io a samy manao samy zavatra élection io samy manana safidiny a fa tsy maintsy miara-miasa aminy zay ka tsy misy olana tsy maintsy ampandrosoana ny atletisme. Inona zany zao no tena atao hoe maika programme anasanao raha hoan'ireo ligiparitra? Hoan'ireo ligiparitra tsy maintsy hoe anaovana stage na entraîneur zareo fa io zao no tena lesoka ny atletako menimenina fa hoe tsy eny avy ohatrany tsy ohatrany hoe tsy miakatra avy loatra ny niveau satria eny eo amin'ny misy lesoka betsaka eo amin'ny niveau infrastructure koa dia hojerena daholo zany fa teo moa ny tena mbola tsy afaka nijery loatra satria mbola par intérim dia fa zao efa lany a dia hijery amin'izay hoe jery akaiky inona sy navy ny olana.